Cool FM manolotra ho anao tavela ny fanahy tantara no soratan'ny nomena fandresena ovelomin'ny faly Rakoto Sinaizy miaraka amin'ny Sofaniry Louise Ravelso ny Ravo mandray feo Sandra Tovinarivo manlida ny lafin'ny teknika Dida Montero mananto Tosa Chiad Andry Fadimy hitako ihany ny tranony erika ay vika izy mipidise ny orinasa nesako olona mba manany maizy azy any nefa dia nahavita namono ohatran'ireny Iandry fa toa misy miatso aho zany fa izy ary zany so dia mba olona mitovy anarana amikosana ohatsiny ohatrany dia izy akoa ty vehivavy tsotsotra fitafy manatona ty ianao mihitsy no ilaiko ry Andry fa hitako tsara ianao afaka miresaka tsara tsika ary maheno anao tsara koa fa zary ry ihany nefa no afaka manao an'izany aminao misaotra ny tompo fa misy olona afaka miresaka amiko ihany marina tena mila mifanampianao mihitsy ary Angèle no antsoinao alo tantaraka eo no ary ny zava-drehetra momba ny fiainako ry Angèle efa fantatro amin'ny atsipiriany ka tsy mila mitantara ntsony ianao fa fantatro ahoany novonoiny Erika ianao ary efa mifanahanao sisy io tavelo io fa nofinao dia endra sapaty rehetra anareo ary avy any amin'ny fahoriana ianao io zao dia tsy zakanao ny tao indrindra nahita ny sarika ny tomany tao dia andeha ho atao amin'ny Erika ianao sa tsy izany ary tena fantatro tokoa fa iza marina ianao ty eny dia inona moa zany no tokony ataoko izao ry Andry anatanteraka hiraka momba ny Erika ka ny angatahako aminao fotsiny dia izao hoe ahoana tompoko andeha hiaraka ho atao amin'ny Erika tsika ka zany ho iresaka aminy sy ampita ny afatra nampitondraina ny anjaranao dia manatrika fotsiny tena tsy azoko andao fotsiny fa ho azonao izy avy eo fa izy ary ty vehivavy ty ohatrany resy lahatra anaraka azy any ka andao ary aza manahy ianao fa tsy hahitanao mihitsy Erika fa za ihany no hitany sy resaka aminy eny ary tompoko ka eto ny resaka ao raha matoa ty fa maika be afatra ilay izy tompoko ka mba miangavy anao mba hainy tsara tena raha matoa mitapo mihitsy ty ka mba fantatrao tsara ve za miresaka aminao zao fantatrao diso fantatro loatra ianao monsieur Erika mpanefoefo ianao manao tsinitsinina ny hafa mangina ianao fotrany mahatsiravina laha zao zay tena tianao lazaina fa maika ho azy za eno tsara ary hoy Andriamanitra hoe ilazao Erika fa be loatra ny fahotany ka mila mibebaka izy lety ay be resaka fanasana to-do momba ny fivavahamba zany ndray tapitra aza toizana ntsony fa valeo fotsiny inona avy zany le fahotana be vitako ka esaka loatra raha ny fahotana efa vitanao raha tsy ilaza fotsiny aho hoe namononao any andro farany teo ka natsipinao tany anaty rano ny razana oy lety ary tena mahafantajavatra tokoa le raha matoa ty aleo aloha idiko ny trano fahita tenandro any idiko fa tsy maninona ka idiko mihitsy efa tafitako ny afatra avy any amin'ny tompo dia anjaranao sisa na hibebaka ianao na tsy zay fa voahitiko tsara ny trano dia raha tsy hibebaka zany dia aninona ary tena aninona ka dia ho loza fa ho fongorina tsy ho isan'ny velona eto an-tantsony ianao ary tsy ho ely zany ny tena loza koa nefa dia ianao hijaly any amin'ny farimy rehetra afy satria fijaliana mandrakizay miandry anao raha miala ety tsisy atahorako an'izany na kely aza ary le raha mato mirediredy ty hita tena tsara ty basy mifahany ety an-tanako ty hita tena ty tena no alefako voalohany ihany fa mahafantatra ny sekret hitako tsara iny fa tsy mandaitra amiko mihitsy reny ampahafantariko anao tsara koa fa Anjely iraka avy any an-danitro zao miresaka aminao zao Anjely zare ohatray ary toa tsy maninona tokoa le raha matoa ty nefa nanandrifo ny loha mihitsy le balany tofirako azy teo ndrindrina fotsiny vera nga ny gokako
tena mpanao dibala zany tena de mbola hotoizanao ihany zany ny famonoan'olona averiko indray fa tsy olona ohatra anao zao manoloananao zao fa anjelinaka endrik'olona raso aloha aleo kapaiko amin'ity sabatra ty indray ary teny zay tatazo e ohatra tena tsy voakasika akory izy marina fa iza marina ary ty miala nelina farany aminao a de andeha ibebaony raha tsy vitanao rehetra hatramin'izay de raiso tompo sy mpamonjinao ilay atao hoe Jesosy Kristy tompo zaho aza sasanaty do amin'izany razam-bazanareo zany Jesosy Jesosy tapy sao de mba tokony anakende afatra ianao ry monsieur Rika mety ho famonjenanao nge zao e tsy mahita na mandreanao izy ry andry indrisy mantsy fa tsy mba mahakatoa an'le afatra fa amin'le Andriamanitra mihitsy Rika za koa mba te handresy lahatra azy fa tsy mandena mahita izy na de hoe manatika eto azy oay fanakaiza tampoka teo koa anzely oay tena nanjavina tampoka teo le ramatoa sy mpanao mazinga ambinika ohatray fa manina koaritra zany ohatra ny fanina be tampoka teo aikay maraha be ny lohako fanina ohatra fananina tampoka teo koa iry ohatra to misy rika raiky mivoaka amin'ny vatany sanatria ve ka maty otrako io oay to iandry mifona letsy aza manao ankaratra fa efa tsy aty tsony tontolo tokony isy an'lahy mandehana moletsy fa matahotra ary mahitako nge zany ny fanahany tsy manangatra fa efa maty aloha de mahita ny fanahanao no miresaka amiko fa maty ahoana letsy ary izy koa midaraboko io ny vatanao io maty io e atsika zao samy fanahy no miresaka fa marina ihany zany le nlazain'le ramatoa anjely teo marina tokoa voalazany teo fa enao moa tsy nakatoa aziko raha izany le tsy tena ibebaka ary andra tena ibebaka aiza aloha le anjely teo tara loatra ianao rerika sy velona ihany no afaka mibebaka fa tara loatra ianao satria efa maty e ary inona koa zany feo mampatahotra be zany loza marina fa nisy lavaka be tampoka teo misy de volianako lava tampoka sy lava rambo mivoaka avy any fa izy nareo e ary ataonareo inona vonjeo letsy ry any fa taritiny reto zomby lava rambo sy lava tandroko reto vonjeo letsy tena lasa an'ireo devolo marina ny fanahany erika tena malahelo any erika ihany aloha nahitazo ny tarehan'ireo devoly anankiroa any amin'ny elo eny fa na de hoe namonina faty azy izy nikatona ho azo teo tokoa moa zany le lavaka be roa teo rehefa lasa izy ireoko oay to miverina indray le tinelina boribory mazava be de io indray le anjely mamirapiratra be iny Yandry Angela ihany ty fa tsy afaka miseho tahaka ny olombelona tsony efa vita ny hiraka ho any erika ay ve anao ihany le Angely de inona ny ataoko tompoko tapitra amin'ny fehim-potoana ny menanao afaka misafidy amin'izay ianao safidy voalohany hody any paradisy safidy faharoa hijanona ety ambonin'ny tany ka hiverina amin'ny vatana no famandraha ka rehefa tena nandinika tompoko de aleoko le safidy faharoa hijany ety an-tany ary hiverina amin'ny vatana no famandraha tena malahelo mafy an'ilay fianakaviako sy sarika tsara ny safidinao saingy efa simba loatra ny vatanao natsipy tao anaty rano ka tsy afaka miverina amin'ny tsony ny fanahinao ndray de tsy maintsy mody any paradisa zany indrisy mantsy fa misy hevitra afaka merenana anao ihany anefa raha tena te hiverina tokoa ianao atovy rery Angela zay mety fa vonina raha mety aminao dia afaka ampidirinao amin'ny vatany erika io ny fanahinao dia iza zany amin'izay miverina mahandry anao ianao amin'ny zavatra rehetra fa mivatana sy ny endrika hitafianao fotsiny no erika
Eny ara Angile, vonina fa mbola ty hainy eto taniko. Alohan'izany anefa dia misy afatra farany ty alohan'isa rahantsika. Eny ary meno anao atoko. Na manana ianao na mahantra ianao dia aoka tsy hiala amin'Andriamanitra. Mivavaka miambena mandrakariva, manetre tena trano dia toroy foana ny filazantsara. Izay fa velomy andry. Hoay marina izay. Tena tafiditra ato amin'ny vatany Erika tokoa. Dia lasa koa ilay Angily. Ary tena anao mangiaha zany. Izany tokoa ilay hoe no foamandra mila mihinana sy misotro. Telo andro aho izay ny lasa no foamandrandrany. Aleo andalo amin'ny sarika aloha fa efa malahelo aho zay ako. Sady fito ny lohan'ny tranony eto koa aloha. Io ajanona raha misy azafady. Miarabanao ry dadan'ny sarika. Tonga soa ty aminay ndraiky monsieur Erika. Efa ny andro ny fahatongavany se mihitsy aho io ko. Misy Erika hony. Salama tsara ry dadan'ny sarika. Inona moa maresaka? Andao aloha mandroso ao an-trano dia miresaka tsara e. Efa azo lazaina hoe tomombana ny zavatra entrany e. Andao ary. Fa ho ihany ve aloha sarika izay. Ao izy sefa tena mbola votonala elo aho. Mantsoa aloha se, mantsoa aloha e. Azoko tsara mihitsy mahazo azy fa asaivo makatizy aloha fa hampahery azy ahy. Ohatran'ny hoe niova be zany ty Erika ty. Atsoka izy avy fa aleo aloha tsika tafa kelikely monsieur Erika. Hoeto arany tafy. Efa milamina tsara moa ny taratasy rehetra natanterahana ny soratra sy ny mariazinao sy sarika amin'ny herinandro ambony io e. Atao mariazo ny zazy sarika. Ay ve, tsara kosa zany ko. Ka ny tiako angaviana amin'izay dia izao e. Hoe ahoana? Anana ny se tokoa ny arena sy ny vola. Ka aza mba hampijaliana re ny zanako iny rehefa tratra ny se ny tanjony. Aza manana ry dadan'ny sarika. Tena hiadana izy rehefa miaraka amiko. Zany eka efa tena mivavaka sy manakana ny fiainako amin'ny tompony. Fa niova mpivavaka angaha ianao? Tsara kosa zany ko. Tena mety niova tokoa izy a. Na ny fomba firesany aza hafa mihitsy ko. Tena hogaga ianao raha ilazako fa efa tena manana ny Jesosy azy zao. Avo ny lanitra ka tsy takatro monsieur Erika. Fa izao aloha e. Meno anao a? Fisaorana amin'ny tafotafo na tolotro anse tamin'ny fahatokisanahy e. Mensy vola be anatapitrisany amin'ny fikarakarana ny rarahana roa sy sarika. Ny tompo ireny tena isorana sy derainy e. Eny e, fotoana sisa no andrasana rehefa tena milamina ny zavatra rehetra. Ka lozako vetivety aloha se dia asaky midiny hoe sarika e. Dia lazao ary izy fa tsy Erika talohantsony miandry azy ato fa Erika lefa mpanompon'Andriamanitra e. Na raha inao finaritra tao ny fandaharanao niaraka tamin'ny Mikael, mpanjaka ny fahadiovana. Cool FM mananolotra ho anao tavela ny fanahiko. Tantara ny soratan'ny Mena Fandresena. Novelomin'ny Faly, Rakoto, Sinez. Niaraka tamin'ny Sofaniry, Louise Ravelsoa, ny Ravo. Nandray feo Sandra Tovinarivo. Nalina ny lafin'ny teknika